Tondro molitra. Tantara nosoratan'i Raja Jean Rive. Velomin'ny Nofy, Solofy José, Christophe Rabiarimanana, Ulika ary Soma Mirina. Miaraka amin'ny Saoly. Mandray feo Noely. Mandrindra ra teknika Onja. Manatontosa Solofy José. Ono ary dada. Ahoana izay anaka? Efa manambady aman-janaka ihany amin'izao fotoana kanefa be ny zavatra tsy dia tsaroako loatra tamin'ireny fotoana ireny satria mbola vao 10 taona. Ka ono azonao tantaraina amiko ve ny taona 2790 izay nahavoafatopatotra anao mpikomy ka saika nahavoaheloko anao ho faty. Endry Nefa nitahian'Andriamanitra somatsara ihany moa ianao dia afaka mba tiako raiketina ho tantara mantsy e. Raha mahaliana an'se dia tantara. Tsara tokoa izany mba halalan'ny zanaka mampara fa nijaly ange vao nahazo ny fahaleovan-tena. Izay mantso be mantsy ny tsy mety mino nefa tsy tonga ho azy izany. Marina izany. Kanefa na eo azy izao fahaleovan-tena azontsika izao dia mbola tsy mitsahatra manozongozona ampenjera ny fanjakana foana ny mpanjanaka amin'ny fomba ratsy samihafa satria tsy afaka ao an-tsainy ny fanjakazakana tamin'ny harem-pirenentsika izay tena matanjaka tokoa. Dia tsy mba manana ny maha isikatsika mihitsy izany sika. Asa amiko dia mbola mety ho lavitra izany satria mbola misy ireo saribakoliny eto amintsika ka manisy elanelam-pihavanana tsy mety eoana amintsika malagasy. Dia inona izany ny faran'ity tandrazantsika ity ry dada? Avy aloha aloha hitantara dia ianareo tanora no tompon'ny fahefana hitadin'ny vahaolana amin'izany. Fa izay moa efa mihatrotraky ny ady natao tamin'ireny taom-panjanahantany ireny ka makasy izy se dia ianio tsara. Ambatoboy ny volana Mai 2790 dia nampiantsony lehibe ny distrika Monsieur Delorme. Nampiantso anao noho ny antony hafahafa ihany araka ny nandrenesako azy. Andro tsy fiasana raha teo anio. Efa fantapatatro ihany io siosio io andriamatoa lehibe ny distrika ka dia apetrako aminao ry ny fanantenako indrindra koa ny amin'ny hoavin'ny fianakaviako. Eny ary ny fanontaniako aminao dia izao, moa marina tokoa ve fa mpikambana amin'ny MDRM ianao? Moa ve tompoko izay tokoa ny finoanao momba? Valio aloha ny fanontaniako satria izaho zao no manontany anao. Eny ary tompoko, tsy MDRM ary tsy amin'ny antoko hafa fa dia ny asako sy izay efaran'ny fianakaviako no tadiaviko hiatsara hatrany. Tsapako dia tsapako tokoa izany hatramin'izay taona maro ny rahantsika ny asa teto izay ary nanome vokatra tsara ao amin'ny fiainam-bahoaka ianao, kanefa efa mihoatra ny tokony hiadidiako ity zava-miseho ankehitriny ity. Tsy hitako tsony moa tompoko izay hanamarinana ny tenako satria fantatrao tanteraka ary eo ampelantananao daholo ny dossier momba ka dia izay no ilazako hoe miankina aminao ny asako sy ny hoavin'ny fianakaviako. Ka tsy izange Andriamatoa chef de quartier no fototry ny fanamelohany fa mba zendana ihany koa na raha io fitoriana io ary hatrany ambony mihitsy nahazo zany ka dia
nanafatra andefanao tsara ina ny tananarivo? Araka le nylazaiko anao teo tompoko, tsy manako lazaina mihitsy a, ka dia ianao sisa ny mandinika izay momba satria teto aminao any no niasatra amin'izay, ary nanome fahafahampo anao tamin'izay asa rehetra nataoko mba ho tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy. Mahafinaritra tokoa ny fahatsoranao a, nefa tsy afa-manoatra noho io fanapahan-kevitry ny lehibe io, fa dia tsy maintsy mandefanao ho tsaraina. Tsy misy fanazavana hafa azo atao intsony izany tompoko, fa dia ny mandeha ihany mba ahitana ny marina. Ka za koa ngeringa chef quartier mena ambany meny manaja lehibe a. Eny andeha kanefa mba azoko atao ve ny mametraka fanontaniana aminao tompoko? Zonao zany fa tsy maninona. Inona zany mba heritreritrao no isika efa niara-ny asa ela be izay nefa tsy mbola nisy hiaso fahadisoana? Ny hevitro dia izao Eny tompoko? Hiaro anao araka ny dossier misy eto aniko a, saingy tsy afaka hiazona ary tsy manome toky tanteraka anao fa miandry izay baiko avy any amin'ny zareo. Na zany aza nefa anao izay azoko atao rehetra. Dia misaotra indrindra monsieur l'administrateur na dia izay ihany aza. Sitrako dia sitrako tokoa ny fiarahantsika niasatra amin'izay satria nahavaolana maro. Ka ahoana moa tsy mba ezahako hanavitra anao raha mbola misy hevitra ihany koa azoko atao? Dia mbola mamerina ny fisaorana anao atompoko? Tsy misy fisaorana izany fa dia fanirian-tsoa no ataoko aminao. Bon sens. Mbola misy fanontaniana kely indray azafady tompoko? Apetrao fa tsy maninona. Ahoana moa izany tompoko, ho tapaka ve ny karamako? Mbola tsy misy filazana nataoko momba an'izany ka. Zaza izao no anontany anao hoe azoko omena ny vadinao ve ny karamanao? Izay mihitsy no tokony ho izy tompoko, nefa mba hanomezana ihany atao vatsin-darana sy izay mba ho vola am-paosy fa mety hisy ilan'izany ihany. Raha ny fireanao sy izay sakafonao dia tsy miantoka an'izany akory ianao. Fa fiara-miaramila no hitondranao ary mety any amin'ny mpitandro filaminana no apetraka. Dia tsy mba misy azoko hividividianany zavatra ilaiko amin'ny tenako ve tompoko? Za no hanome anao an'izany fa aza malahelo foana ianao ka. Ny zavatra iray angatahako ihany koa tompoko dia mba hirovanareo vady aman-janako, sao dia anaovan'izay nitoritory ahakasomparana amin'ny tsy maheo ahy. Mandeha hanam-pilaminana ianao fa efa ho andohako daholo izany rehetrarehetra izany. Misaotra indrindra re tompoko. Fa ankoatr'izay sao dia misy dossier ilainao alohan'ny andehanako? Toroya fotsiny ny fitoerany dia omeo ny lakile amin'ny birao fa raha misy moa ny ilaiko ny lefitro no irahako any. Fa zao Eny tompoko? Afaka hitady borizano ilanja raha mpitso fe zany ianao zao. Anao tourné mantsy afaka ka. Ary raha mpitso maraina izy ireo no tonga eto aminao tarihany Manjakavelo. Olona efa fantatrao tsara io? Zay angeny tsy ahafozako anao monsieur le chef quartier. Tsy mba manasaro-javatra zany fa vetivety ny zavatra atao rehetra dia vita. Izay ihany ve tompoko? Efa zava-dehibe izay ka zao maka aina tsara aloha dia mifanafatra fara amin'ny fianakaviana tsara, kanefa tandremo manan-kivy azy ireo Eny tsy maintsy maka heritena sy mivavaka amin'Andriamanitra ihany ny fiarovan-tena tsara indrindra. Rehefa avy teny amin'ny lehibe ny district Arsery vao nampafantatra anareo mianaka. Ay,
tadididika any reny ka toy za re nalainday koa mana rehefa avy eo dia hoy reniny se ary maninona ho ahy ianao tsy mahina kaniny tsy efa mba nalamy be ve ahy io e sao ve ny laninao tsy honona sady ety ianao to ohatrany be ahy zany sa marary sa lasa lavitra loatra mifisainanao ka manahirana any amaly ny teninao e ka za angeny mila harary endo mijerenao to lasamborona eo e mazana nefa ianao a mba miresadresaka ihany na dia mba nisotrosotro miaraka amin'ireo namana sy mpiara-miasa aminao marina zany rebako fa tsy fantatrao ny tena mahazo ahy amin'izao fotoana izao izay indrindra ny tokony tsy hanafenanao zany amiko inona fotsiny moa mahampivady antsika raha dia hifanafina amin'ny manjoa izany no tokony hifanampiana ka voniny ianao zany anatanjatsaina tsy harary fo iainao a ka rehefa izay ve raha zaka ny zava-misy eto amin'ny tokantranontsika inona ny tsy heretako inona ny tsy hampiononany koa ny foko e raha milaza marina ianao ny tampoka ny tena tsy zakako fa rehefa mba hampafantarina kosa dia tsy maintsy manamboatra ny fisainana eny ary fa tena vady tsy mahafo tokoa ianao nakamban'Andriamanitra sika raha zaka ka tsy maintsy apetraka eo amin'ny foana ny tokantranontsika amin'ny alalan'ny fifandeferana sy ny fifanarahana zao ary no izy ka dia mahireza ary atanjao tsara ny saina fa inona loatra nefa izany e zao hoe misy nanondro molotra aho MDRM na iray amin'ireo mpikambana mitaky ny amerenana amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara tonga any monsieur Delorme lehibe ny district andrekako ary efa eo ampelantanan'ny tribonaly any Antananarivo koa aza ka tsy maintsy hiakatra any aho tsarainy e Andriamanitro zay ngeny efa nahiko taminao e inona zao no ataoko aminao rivo ahoana tompoko hitondray le alcool sy vovo fa torandreny se angany e eny tompoko ary aloha nga kosehina aloha ny tana sy ny tongony tiary data fa maninona eny torana nisy izy ka nanao ny ianao zay robako tsy maninona akory fa savotra kely fotsiny ka zay no efa nahiko ka nefa moa nanaiky ny lazako ny marina ianao ka dia aleoko re nahafantatra an'izay melomba aizako mampio ny tena toy izay ho tapohana indrindra ny alain'ny milisy eto an-trano tampoka neny neny fa maninona ngeneny ny atinganareo tsy anaka tsy niady izay fa resaka tsy ny fanaraka fotsiny ny atinareo e inona fotsiny natorana neny teo ka mbola nazava mise ihany zay sy reniny fa okaloha azafady mandehana mivoaka na manao zavatra any fa mbola mitoy ny resaka tsy aleto raha tsy fantatro izay mahatonga an'izao atinareo zao ka tsy niady zany nge zay fa nisy resaka tsy tantiny ny hainao azy mandehana rerivo mandehany e adinonao ve fomba tsara nampianarina anao manjary ampahory andray ianao ka eny ary tandre maro sao dia vonoany dady eo izy tsy mpamono vady anaka eny fa na dia reny mba misotrosotro kely hitanao reny aza tsy nanao an'izany mihitsy ka lazao azy zay marina fa mba marary koa ny saiko e lazao azy re raha zaka lazao azy fa dia tsy ho avelana io zazy io eto mihitsy sika e ka tsy mbola tokony ampidirina ao anatiny mihitsy ange zao zavatra zao e fa maninona nefa e zao ary anaka mety gadra na ho faty mihitsy aza noho ny faratsipanahy ny namana sasany andray ry data
dia iza koa zao izany olona ratsy fanahy be izany. Samy tsy misy mahafantatra isika anaka, ka izany no mampalahelo andreniny se. Fa ngadada nangalatra sa namono olona e? Samy tsy nisy nataoko izany anaka fa resaka hafa mihitsy e. Dia inona fotsiny ary ny anton'izao e? Ise moa mbola kely na dia atao hoe efa mahatsiaro saina ka atahorana ny teniteny foana any amin'ny namany se any. Efa mba 10 taona ngeza ary dada e, ka mba mahafantatra ny tokony atao ihany. Ray aman-dreniko ve dia alaiko baraka any ivelany? Rehefa nandinika ary anaka dia tsara tokoa ny alalansehany izany, na dia tsy mbola ohatsainse aza ny hahafantatra izany politika izany, ka ambarako meloa mba isy ho tantarainse amin'ny taranaka ny oriana satria ny aina tsy mifametra. Lazao re raha zaka fa mandeha ngeny fotoana e, sao dia tsy hisy tantaranao an'izany tsony. Dada, dia tsy fantatry dada mihitsy izany olona io. Aiza moa anaka no alalako azy? Fantatro ve tsy efa nampiony lehibe ny distrikt izay? Miandry izay hiafarako sisa no ataoko izao fa dia mivavao aho fa na any amin'ny fitsarana aza dia aty aminareo mianaka foana ny eritreritro sy ny foko. Oka izay neny a, mangina fa hivavaka ho azy isan'andro sika. Tanjao ny saina risy mianaka, fa raha mbola tsara koa ny nataoko tamin'ny piray tanindrazana sy teo amin'ny asako dia tsy ho avelan'Andriamanitra ho verivery foana ny finoko azy. Arono ahy tsy angatapitahinao am-piangonana anga ianao? Ka ho any amin'ny pastera mihitsy azy zao e, sady ametrapetraka izay isolo ahy eo amin'ny fitendrenany harmonie-piangonana sy ny asa mahadekona. Dia tantarao amin'izay ary dada le iza. Izay anaka no anton'izao fahanginako sy mampiady saina azy zao. Tsy mbola mba natrehako mihitsy izany tribunal izany, kanefa tsy maintsy hanatrika izany ankehitriny. Aza matahotra dada fa hivavaka ho anao andra-manalina izay sineny a, eo koa Andriamanitra hiaranao. Mazava izay tenin-drivo izay re raha zaka, toy ny hoe tsara ny saina maly an'izay fanontaniana apetraka aminao. Fantatro tsara mihitsy fa efa nisy ireo namanao amin'ny MDRM tonga sy niangavy ianao any antsiketsika ny fitakiana ny fahaleovantena, kanefa mbola loavinao no ny fisavorovona mbola mafana dia mafana amin'izao fotoana izao. Na eo aza nefa izany mba fefenanao izany dia mbola misy ihany nanondromolotra anao ary nandefa n'izany hatrany an-tampony. Izay nefa tsy kivy mampahery anao hatrany, eny fa mivavaka ho anao ka dia azadinona amin'ny Baiboly sy ny fihirana rehefa handeha ianao. Fangaho a dada naman'izany fikambanana izany e. Tsy ao anatiny aho fa manana namanao e. Ka ahoana ary ny nahafantarany sy nanondronomolotra anao? Eo anaka ny tena maizinaniko. Mety ho amin'ireo manodidina anao ihany no nahavita an'izany e. Nefa inona no antony? Ka izay indrindra ny fanontaniana tsy voavaliko e. Mandehana amin'ny herin'Andriamanitra ary dada, izany a, mino aho fa any andro any volana, any taona asehona anao ihany ny marina ka dia matokia azy. Mahery tokoa ny finoany se, na dia voatavy tsy mifandraka azy se ka dia misaotra indrindra anaka fa ery lehibe entiko andresy ny etraketraky ny fahavalo-pirenena izany. Eny marina fa saka irona ny fahalemetsana, nefa ny zanantsika aza mahateny izany ka ahoana sika no irorosaina?
tsy veriveromainanaka ny nampianarana ny sesoratra masina ka dia isaorana ny eny avo indrindra. Apetrao eo am-pelatanan'Andriamanitra foana ary dada ny fiainanao fa ho afaka ianao a. Misaotra anaka fa tena zava-dehibe zay ary eto roako ianareo mianaka. Saotra. Ary manaraka izany aoka mba tsy hisy ahalala aloha zao zavatra zao, indrindra amin'ny tsy maheto ahy. Ka raha misy mitady eto ireo namanao ireo dia ataoko ahoana, indrindra ireo borizany mpilanjany lehibe any distrika. Mbola iresaka kely amin'izy ireo aho fa Radosefa mantsy no isolo ahy. Na izany aza tsy momba ny politika no resahako aminy fa ny atsiarovandry zareo an'Andriamatoa Radosefa mba hanomezana fahafaham-pony lehibe. Ka tsy efa izy ihany ve ny levitrao isolo rehefa tsy eo ianao e? Zay tokoa ka. Tsy manana eritreritra ny Radosefa ve dada? Mpiara-miasa amiko efa hatramin'ny ela izy Risia ka inona moa no eritreretako azy? Ay, tsara izany rehefa itokinao izy e. Odio. Mandroso re ianao ringa Radosefa. Radolo tompoko. Salama tsara Radosefa, ianareo manahoana? Dia zao metimety zao e. Fa tonga ho aza amin'ny liantsonao. Ay, ndany ary aloha mamonjy ny ataonareo nareo mianaka fa veloso zay sy Radosefa iresaka kely. Eny ary lasa ary zay e. Eny ary ringa-pididy tonga araka ny antsonao e. Ka dia miandren'izay baiko menao. Misaotra indrindra Risia. Tany amin'ny lehiben'ny distrika omaly tolakandro mba nierahaka congé kely fa misy raha-mpianakaviana atrehako any Antananarivo. Dia nahazo? Nahazo. Nefa misy raha maika andehanany anao tournée ka mila borizano ilanja azy izy. Mino aho fa efa fantatrao ny atao amin'izany tsy misy olana ny amin'izany fa zavatra fanao. Ka inona moa fa tsy zay zany e. Ise no isolo mandra-patongako ka dia totosay antsakany sy andavany ny asa mba tsy ahasorena azy. Arono ara zaka ny ambro ahoany e. Toy izy ny asa e. Tandremo ny kototo fa tsy levo mivavoniny. Edresy. Asa mahatarana rabe dia zanakomby tsy ampianarodomaniny ety. Mahatoky an'sy ary ary ny lakle. Lakle nalainy taty amiko fa izy no hanome an'sy. Ory fa nahoana raha mba apetrany tamin'izay? Tsy nandany teny intsony fa zay no izy Risia. Inona ary ny dikan'izany nefa sengeny tompony raikitra ato e. Ka tsy te hanadiady azy ny momba n'izany ary Risia fa dia zay ny baiko nomeny ka anse manontany raha mila fanazavana bebe kokoa. Eny ary ka dia inona koa ny zavatra fa tokony atao? Ny fampidira-ketra ny zava-dehibe fa ny sisa manaraka eny ihany toy ny mitaky abatsena. Mazava razaka fa dia misaotra. Dia tandremo fa volam-panjakana ny tantanana. Efa nandiben'izay any ange io e. Mba miteny fotsiny efa. Aza atao mahatezitra Risia. Ono ny lakle any kofra koa zany any aminy. Aiza moa fa tsy dia mitambatra amin'ny lakle trano e. Edresy. Mazava razaka fa dia misaotra anao Tsisy saorany. Azafady indrindra madama raha nampiantso anao Tsy misy tsiny tompoko satria tsy maintsy mamaly an'izany any noho ny amin'ny rasaka vadiko. Ao koa ny ahako tia lalany vaovao momba azy ka raha ny amin'izay aza manana iaby loatra ny amin'iny ianao fa mba manana olona zaina amin'ny fitsarana ihany koa raha toa ka ilainy izany. Ka efa mba naheno vaovao ve ianao tompoko? Miandro mihitsy io zao satria mba maky amin'izany koa fa raha ny dossier-ny ato amiko dia madio. Dia inona fotsiny re tompoko ny antony izao hitsarana azy izao e? Samy tsy misy mahalala an'izany tsika madama
fa dia miandry aloha. Mino anefa fa tsy maintsy iantso ihany ry zareo any. dia misaotra betsaka tompoko ny amin'izay mety ho fanampiana ataonao. Miangavy anao indrindra madama za dia mbola be resaka amin'ny ankizy momba an'izany aloha. Sao mantsy anakorontana ny sainy mbola mianatra izany. Ankoatra izany hiezaka ahazo vaovao avy any an-tananareo. Andriamanitra ny ombanao mandrakariva tompoko. Dia avelantsika vetivety eo ary aloha iny resaka iny fa hanome karamandrasaka arifony vadinao no nampiantsoko anao zao. Nasiako kely fanampiny sao misy manahirana anareo any. Aza misalasala raha misy manahirana. Isaoranay be dia be tokoa io ianao izany tompoko fa dia engany mba ho ela fanapahany ato aminay inge ianao. Tiako ny milaza aminao fa be dia be tokoa ny asa vitan'iny vadinao iny tampiko nandritran'izay taona maromaro ny arahana izay, ka sarotra amiko ny anadina an'izany fahafahamponomeny izany. Tsapako izany Andriamatoa lehibe any distrika satria matetika izy dia efa mila isasaka ny alina vao tonga avy any amin'ireny toerana nandrahanao azy ireny. Marina tokoa aloha izany fa misy ny asa tena maika ka voatery miazona azy ela. Nefa atao ahoana moa fa izay ny fanasoavam-pirenenako. Na izany aza nefa nanome toky anao fa tsy ho adinoko mihitsy ny olona manaja ny asany toy ireny. Mba manoatoana azy eo ihany koa ka. Indrindraindrindra amin'ny hevitra. Zao tompoko. Hanome volanareo azafady mba asivo sonia ary ny boky. Eny ary tompoko. Ao ary tompoko. Mety io? Mety io ka, fa mbola manafatra ihany aza be eritreritra loatra, fa ho hitantsika eo ihany ny manaraka. Fahono Andriamatoa lehibe any distrika. Miaino anao Ahoana moa izany ny fomba azahoako vaovao momba azy? Mampiantso anao foana satria araka ny dosiany eto amiko dia hipetrahan'ny fitokisako tanteraka iny vadinao iny. Tsy andao azy amin'ny ady sarotra toy izao mihitsy Asa manafony ianao madama. Dia mbola mamerimberina fisaorana anao tompoko fa dia anao veloma mahafinaritra izay Ndehana raha fa dia mandra-piony ianao madama. Garde, asaivo miditra izay olona mitady ao. Maika andeha. Mandrosoa ianao Ringara Joseph. Bonjour monsieur l'administrateur. Bonjour. Tonga amin'ny azonao tompoko. Mbola tsy nampipetraka anao angamba Andriamatoa Joseph Azafady indrindra tompoko. Mipetrapetra efa eo ihany ianao fa aza atao tsony ny tahaka ireny amin'ny manaraka. Miala tsiny tokoa tompoko fa diso tsy nalala fomba Rehefa miditra birahoan'olona tahaka izao eny tompoko dia aoka ny tompotrano no hiteny vao mipetraka ianao. Oka re Andriamatoa administrateur fa hifonako Fampahafantarana anao ny fomba fotsiny iny fa tsy manameloka anao akory. Fa zao eny tompoko. Teto madama Razakarovony dia nilaza izy fa efa omaly ariva ny tonga tao amindreo borizano ilanjahanao tourné. Ay ve tompoko? Hodinao tsy fantatra ve sa everina ho mpandainga? Adray ary azafady tompoko. Ny fanontaniako dia zao, nahoana ny tsy nanao tatitra taty amiko ianao omaly nefa dia mbola atoandro ihany angeny andro Tena tsy nambosiko mihitsy izany tompoko satria mandainga ianao. Ngara Zakarovony pedidy mihitsy no nilaza taminao hitondra an'ireo borizano aty amiko vao maraina. Efa nampahafantarina anao izany satria ianao ny isolo azy mandra-pahatongany. Hitako tokoa tompoko ireo olona ireo saingy mbola andraikina ange no nahafantarako azy dia tsako.
Ka raha nandeha vao maraina be raha androany, izay olona hiaraka amiko. Marina tokoa fa titika izany monsieur le chef de district, nefa mahatompona andraikitra azony tsy mba nosalavonako ny asany. Ka efa nandefasako taratasy meloa ianao antany ny asa ho raisinao rehefa lasa izy, sa no heverinao fa tsy mbola natao koa zany? Azoko tokoa ny taratasy talefanao tamiko hoe, saingy izay voalazako anao izay no antony ka dia hifonako re tompoko ary milela-paladianao aho fa tsy hamerin'izany intsony. Oka tompoko mba hipetraka amin'ny asako ihany fa aza esorina re azafady. Tsy hanao nininanao ange akory fa tandremony amin'ny manaraka. Eny tompoko. Mety tsy handevitra aminao intsony anaso ny firenenareo ange no ataoko Eny tompoko, fa dia hanao an'izay tratry ny heriko tsy narabaraka ny lehibe ako razakarivony. Ay, ka manome fahefananao manomboka izao tia ny taratasy momba izany. Mahaizy ianao mifandray tsara amin'ny olona mba hidiran'ny hetra ara-dalàna. Eny tompoko, tsy andrarak'ilombian-doha fa dia hiezaka araka izay tratry ny heriko Tandrema nefa tsy handraondrahoana ny vahoaka. Rehefa mahay mifanaraka tsara amin'ny toy ny nataon'ny Razakarovony ianao dia hiditra ho azy zany. Sady isika tokoa moa izao monsieur l'administrateur toa manana tanjona hoe tanjona tsara ohatratrary na tsoatsy. Tsy atsoatsy ihany ringara Josefa fa mandra-pahafaty dia eo anoloantsika foana zany eritreritra sy fikasana zany. Tsy izany manso tompoko fa ahoana? Mila fanamboarana tanteraka mihitsy ny lalana makany madilo valo iny fa tena efa tena ratsy be mihitsy Ay, fantatro tsara zany fa ilain'ny fanjakana ny vola. Eny tompoko. Ka dia mahery zary. Ny lalana indray efa misy le fampiarana ny 30 andro isan-dà anao an'ireny, ka tsy dia olana loatra ny amin'izany. Mazava tompoko, mazava daholo ny toromarika. Zay no izy aloha fa ento aty ireo borizano ilan-jara ampitso maraina, ka dia bon service. Avao zao ry tompoko, fa dia ho tsara diany ianao. Odio, ao ihany very madama. Aingara Josefa, mandrosoa ianao. Oka ihany re eto madama. Ai, mandrosoa re aty an-trano fa inona indray ary tsy miafahafy ty. Ianao koa. Fa nga lasa fahavalo indray ato. Aiza kosa dia hoe ho fahavalo vetivety eo rea. Iza moa no mahita hatramin'izay tonga dia miditra manontany andrapety ka zao mody miafahafy eo. Ny olona mpiara-miasa efa mahazatra very madama tsy eo ka dia hanao lalakitako soa. Mba menatra ihany ny anao an'izany ka. Ai, ka efa mampandrosanao ihany re dia midire. Eny ary re, androso tokoa fa resaka move tsy atao re. Mba zay ahay. Mipetrapetra ary tompoko. Misotrapetsaka. Eny ary ny gara Josefa, ka ino ny tia vavao entinao? Mandeha tsara ny asa? Edresy, ino indray tsy maintsy atao izay andehanany. Fa ny firenetsika tena mila an'izany fandrosoana izany tokoa ngia amin'izao fotoana izao Ay, tsara izany. Satria dia tena ho afa-baraka ianao lefitra raha tsy mahafantatra ny asa natao hatr'izay. Raha izany indray madama bako, aza matahotra ianao vita rehefa ve tsy mba ho vitantsika Asako. Asanareo io ka ataovy izay fahaizana rehetra natanterahana azy. Asa na efa nanjoanao fa raha zaka matetika na andro alina aza apetsony lehibe any distrika any dia any. Oe, fa inona re no ilana azy amin'ny andro alina fa ngatsy ny garde d'hygiène no manao an'izany ka. Misy dia misy tokoa. Fa matoa tsy fantatrao dia tsy tiany lehibe any distrika ely noho ny filaminam-pirenena. Dia izy rery zany mahafantatra an'izany fa zaho aloha tsy mahalala an'izany mihitsy Ka hitanao amin'izany fa miasa andro aman'alina raha zaka. Mahagaga indray zany ko. Fa hono Eno mba ao an-tsainao ary ve fa tsy mbola milamina ange ny firenetsika
fa nahoana ny tsy milamina izy ianao ka ka vo tamin'ny taona lasiny ange ny 17 e tamin'iny sika na malagasy maro no ny fitiavan-tanindrazana ary hatramin'izao dia nitondry molotra indray no mafanavay manjohan'ireo tia tanindrazana ka raha hitan'ilay mpanondry molotra manakorotana ny firenena kosa ve tsy rariny azy firenika manantsika malagasy tiringara Josefa ka tsy mba mahatsiaro mangiry firy ve ianao mahita an'ireo malagasy maro maty asa dia moramora indre tokony ho fantatrao fa matetika ihany koa ireo te azo tombontsoa manokana avy amin'ny mpanjana tany no manao an'izany dia izaho iresahanao zany ve no isan'ireo mpanondry molotra ka atray mbola tsy nilatsabava taminao an'izany re fa milaza fotsiny zava-misy ay ka ety masoko mantsy ianao no mitenen'izany ko ny vadinao raha teo koa tomba mamioditra amin'ny lehibe any distrika ihany ka isahanao izany aminy ve ka rehefa sendra ny lainga tsara lahatra ve tsy salasala ihany ny lehibe ary izany koa tsy tongatonga foana raha tsy vokatry ny hoe felonana na fitsiriritana toerana to lasa lavitra nresantsika menada zany ka alahy izany nany so dia tesitra na malahelo amin'ny teniko alonga raha Josefy sanatria ny ange eritreritra fotsiny ka mamelara ny sinana fotoana anao eny tsy omeko tsiny ianao fa zavatra mety hisy tokoa zany amin'izao fotoana ny fisavorovorono zao fa madame bako zao re no diako aty aminao ohatra eto ary ny resakao ono ianao nga nyresaka be tamin'ny lehibe any distrika tao ny vola momba ny fivelomanay no ny antsony asy ny resahany tamiko eny fa akoatran'izay tsisy resaka hafa ny rahanareo nandinika ataoko ahoana moringara Josefa nitaridresaka tsy momba amin'ny olo manakaja toy ireny sady amin'izay lehibe amin'ny vadiko fa ahoana zao mantsy to somary nandetika ahony ianao ny tsy nahatongavako tany amin'ny omaly nandetikanao ahoana moa namaraparatra tamiko ery mantsy ngarainy fa hoe efa tonga teto aminao reo bory zany io lanjazy fa zany tsy niraharaha marina ve zany raha ny hoe nandetika angamba kosa tafahoatra be zany fa vali teny ny tsotra ny nataoko taminy kanefa mba hanontany ianao eno ka aminao ve diso zany sa marina satria ianao efa nandre eny marina aloha zany kanefa mba nisy raharaha nanahirana ihany angeny tsy nahafahako nanao tatra tany amin'ny avy hatrany dia miala tsy ny ary tompoko fa nytaniny ny distrika mihitsy no mipetraka tamiko mantsy ka dia andainga indray ve avony vadiko dia faly ianao raha hoe voaroka isa no faly amin'izany ringara Josefa ianao no tokony andiny tenanao an'izay atsara toerana anao eo amin'ny asanao eny ary dia misaotra-bezaka anao tompoko asa isany mieritreritra ivelana zany manao na re ngara zakan'izay mbola tsy naray vaovao momba azy izy koa moa maninona mba mieritreritra ihany zany vady lavitra ny tena zany ary madama tsy manana eritreritra tsy aminy fa dia izy sy Andriamanitra no mifankahitany tsara zay natoko ianao madama fa dia eny hoy aho hoe engany mba ho zavatra tsara sy mahasono dianana Antananarivo ka manko fianakaviana nge ny diany dia misy fivorindry zareo momba ny lovanga inona ary ny zavatra manahiran-doha an'le rangahy ty amin-drazaka fa tsy ny asa no atao izay mahatsara azy to ohatra mangaron-dela mihitsy nge izy zany ary to manao fanahinina tsy manao ny asa ny ara-dalàna mba hanomezana azo ke tamin'ny vadiko ohatray ary to lasa eritreritra be ho ianao madama mieritreritra ny fahanginanay mianaka enao aza ve moa ilozam-bady tsy hangina kanefa nahoana ianao teo nilaza fa hoe tsy mieritreritra tsy ny vadinao ary ianao izany ange tsy mahazo resaka mihitsy rangaty ny fahanginanay ato an-trano no lazaiko fa tsy izay fahasarotam-piaro amin'izy lavitrany nareo lehilahy indrindra nge ny tena voan'izany aretin'izany
fa ndray zany fa malinao azy e madama fa nga moa dia tsy maintsy ianao andora tahaka an'izao e. Zay aloha ny fantatro dia lazaiko fa ianao anga manajava-miafina momba azy ho lazaina. Tsy dia izay loatra no eritreretro fa zavatra mandalo fotsiny iny madama. Za indray nefa mino fa eritreritro efa tao an-tsainao saingy sahirana ianao ny amoaka azy. Andray rehefa mba midiny ve madama dia ho fingalinao foana amin'ny zavatra tsy nosainiko hoe. Asako tsotra nge raha vao mila na ny resaka dia voatery manao arika. Tsy ho resy lahatra ianao fa aleo alo andeha aoksika day saraketo. Ka andeha zany ianao? Andeha mihitsy aka fa so mitady ako ao amborano nga lehibe. Veloma re amin'ny manaraka indray raha mbola manako lazaina. Mahatahotra anao aka lasa ary aho fa manam-piana tompoko. Mangataka anao hitsakana Andriamatora Zakarivony ary manatony eto amin'ny toerana voapanga fa hanomboka fitsarana anao. Eny tompoko. Eny ary dia misaotra anao. Vonina tompoko. Ary to maratra ianao zany. Ny loha misy paradra, ny sandry mifono bandy. Voavy ny tsabony tany amin'ny toby miaramila no entineto tompoko. Fa ahoana ny vonoana? Tsy tompoko. Loza mpiarakodiny tondranay no nahavoa. Ka afaka maro tsara fantany napetraka ihany ianao afaka tompoko. Lazao ny marina fa tsisy aninona anao eo. Zao mantsy mbola mararika aleo aloha tsabona dia azo emitra fitsarana. Tsy maninona re tompoko fa afaka nome fahafahapoanareo Ay, atomboka raha fantaniana ka ny voalohany dia zao. Voapangy ianao fa manakorotana fanjakana misy ankehitriny izay eto frantsay. Fantatro tokoa io fiampangana io tompoko nefa aiza moa ty heriko entina nakorontanana zao fanjakana mijoro zao. Za zay mpiasa madinika ery. Ka tsy hainao rery ange fa manana an'ireo mpanaraka anao ianao araka ny rahasainy mahazonay. Mametaveta amin'ny asako zany tompoko fa tsy manana namana anakorota-panjakana zany fa dia lavitro tanteraka. Kanefa dia mazava ny renseignement atao aminay Andriamatora Zakarivony fa namory ary nanodikodin-doro bory zany miara-miasa aminao ianao mba handrava fitondranao Ambato-Boeny ary mikasa mono lehibe ny distrika mihitsy aza. Ka zange tompoko no tompona andraikitra mamory azy ireo rehefa misy ilan'ny lehibe azy ka inona ny fahadisoako amin'izany? Mbola tsy nilaza taminao ange na marina na diso fa renseignement azonay ho any mempanganao Tsy marina zany tompoko. Ary mbola averiko ny fandavako zany fanendrikendrena zany. Misy koa aza feo rehefa ny mamory azy ireo ianao any amin'ilay toerana misy azy ireo fa hanafika ny toby miaramila mihitsy. Lavitro daholo zany tompoko. Fa azonareo atao ny manontany ireo bory zany ireo sy izay manodidina azy dia nizaha mbola eto ampamitorana. Ka inona raha mipirofo azonao antoka mba reto mba tsy hameloka anao mandra-pahafaty na mety hotifirina mihitsy aza no zany eloka behivavy zany. Mangataka ary tompoko ny anoloranareo eto ihany koa izay nahazona zany renseignement zany fa tena tsy rariny tompoko ary tena tsy marina fa entina hanala fotsiny eo amin'ny fiaraha-miasanay sy ny lehibe ny distrika ka ny fiheverako zany dia felonana satria olona te ahazo toerana. Fitsarana manokana zany ka nay no medidiny atao aminy raha misy fa lazao izay pirofo marina fa tsy meloko ianao ary mba manontany kely fotsiny aho hoe sao dia nampijaliana ianao teo amin'ny famitorana. Tsy tompoko.
nanontaniana tsotra sy tamin'ny fomba motina. Ay, hitanao ary zany mananja zon'olombelona ny fanjakana. Ekeko tompoko. Ka ekenao ary ve fa misy ny fiarahanao mitafa amin'ireo milaza azy ho tia tandrazana nefa mitady ny anakorotana sy hamono mahafaty mihitsy ny mpitondra ny toerana. Ka na izay fikambanany azy zare tompoko tsy fantatro akory, ka aiza no ahalalako na ratsy izy na tsara. Fantatro dia izay didiny lehibeko ihany. Ay, omeko ohatra vitsivitsy ary ianao. Vivieso, MDRM, mena lamba, izy amin'ireo misy anao. Mpiasam-panjakana no misy ahy tompoko, ary eo akaiky ny lehibe ny distrika Lalandava no misy ahy. Ka aiza no azoko iodivirana anaraka fikambanana hafa hanao ratsy ny firenena? Hatramin'izao dia voaveriny tsara ny tenin'ny tany amin'ny fanadihadiana. Ny dikan'izany dia mety ho fanendrikendrehan'olona fotsiny ty renseignement ty. Nefa inona ny antony? Aoka indray ary aloha vadika amin'ny fanontaniana. Zao ary Andriamatora Zakarivony. Eny tompoko. Atao iny rehefa barana na antsilava lela sy famaky ary le finetin'izy ireo reny rehefa mandeha ilanja lehibe distrika izy ireo. Tsy miaraka amin'ny zareo indray aho tompoko. Rehefa manao tournée inga lehibe ny distrika. Satria efa omenao baiko meloa izy ireo dia ianao afaka ho azy noho ny tsy mahatany am-pandehanana anao. Tsy manan-kevitra ny anome baiko azy ianao zany zava-doza zany aho tompoko. Fa ny marina dia zao, any am-pandehanana any dia be ny zavatra ilana ro fitaovana voalazanao teo reo. Ohatra raha misy kirihitrala manakatsakana dia ny fibarana na antsilava lela ho ianao no ampiasaina. Ny famaky indray ikapana hazo anaovana tetezana raha voatery hita rano fohifohy. Ny ilana azy koa dia ikapana kitay androkanina. Ny lefona kosa dia iazana raha mba ohatra misy biby tokony atao sakafo toy ny lambo. Zay ny momba azy ireo ka asa raha mazava tsara ny teniko na tsy tompoko. Mazava tokoa ry ngara Zakarivony ary voavalinao avokoa ny fanontaniana napetraka taminao. Nefa tsy mbola tena mahafapo anay ka mieritrereta tsara aloha ary lazao ny marina fa tsy antahany vola mitsinitsinina ny fanjakana napakatranao teto Antananarivo raha tsisy antony lehibe. Tsy maninona tompoko raha izany no analana ny aiko fa tsy mananteny azoko hanamarinana ny tenako intsony aho. Manaiky zany ianao fa meloka? Veriko indray mandeha tompoko, ary veriko atsangana ny tanako ankavanana fa tsy meloko aho. Olona te hisopatra fotsiny no nieverako zany renseignement diso azonareo zany. Kanefa dia nitrokitrihany tsara ato mihitsy. Ianao io, ianao fa anisan'ny lehibe mpikomy. Raha marina zany tompoko dia Andriamatoa Delorme lehibeko mampiasa mihitsy no mety nanameloka aho. Nefa hatramin'izao dia mifanaja tsara zay. Matetika azy izy no midera ny asa vitako noho izany torohevitra sisa no azoko ambara. Dia ny akanareo renseignement mivantana avy amin'ny Monsieur Delorme fa ao amin'ny avokoa ny momba ka dia misaotra anareo meloa tompoko. Zay zany no mba fara hevitrao tanany tena marina. Izay satria tsy ho azoko an-tsaina mihitsy izay nanome anareo reo renseignement manameloka reko. Ka raha mifanohitra amin'ny antena anao no mitranga dia ahoana? Mbola tsy haikany ianao sa ahoana? Ka rehefa izy mahalala tsara sy mitondra hatramin'izay moa no hanameloka, inona intsony ny marina mbola olazaiko? Andriamanitra sisa no ametrahako ny fanantenako satria
izy ny tompony herehetra sy ny fahefana. Zany Andriamatora Zakarivony dia antony aloha fitsarana noho ny fisalasalana ka dia Andriamatora Delorme lehibe ny distrika anareo sisa ny tompony teny farany alohan'ny amoahana ny didim-pitsarana. Misaotra indrindra tompoko. Garda, eto izy aloha. Neny a, misy olona. Izy zany. Ainga faktera? Ety misy taratasynareo? Misaotra tompoko. Fataizy indry neny. Tany amin'ny daty ty. Tany amin'ny data ve? Vakio ary hoe mba enoko. Zay. Any ibako sy rivo kely. Faly miarabanareo fa mbola velona hatramin'izao ary misaotra an'Andriamanitra. Roa volana izay ny lasa dia ny fotoana nitsaboana noho ny ratra nahazo vokatry ny lozam-piarakodia nandehananay. Tao koa ny fotoana nitsarana indroa miantaona ary ny fiandrasana ny didim-pitsarana. Salama tsara fahazabe eritreritra. Na izany aza nefa dia mbola mangovotra ihany eo am-piandrasana ny marina, na ho voaheloka na ho afaka mahadiodio. Nanao izay ho afany tokoa i Monsieur Delorme nandefa ny dosieko taty amin'ny fitsarana, ka asa izay ho valiny fa dia tsy mitsahatra ny mivavaka na andro na alina. Ny fanantenako dia Jesosy Kristy irery ihany, fa ny olombelona dia mazana tsy azo itokiana. Koa mino aho fa hivavaka ho ahy ihany koa ianareo. Maherezy ary mba mandehana ihany rehefa misy fotoana manontany vaovao any amin'ny lehiben'ny distrika na dia haka ny karama aza. Manao ahoana ianareo mianaka izao? Indrindra fa herivo kely mba mianatra tsara, aza adinoina ny fianarana sekoly alahady, fa izany no maha-kristianina antsika. Kanefa averiko ny hoe mandehana any amin'ny karainy manontany vaovao. Izay araloha fa manao veloma finaritra mandram-pionanareo mianaka ary samy hotahian'Andriamanitra daholo. Dada. Mampalahelo data neny e? Eny anaka. Atao ahoana moa e? Izao ny zavatra tsy vitan'olombelona. Mangina neny a. Aok'izay fa mbola tsy maty ange data e. Marina izany rivo kely a. Nefa vaka dia vakansaina eo am-piandrasana an'izay ho fiafarany. Ka efa mivavaka ho azy foana ange isika isan'andro neny e. Ay, manaiky ny teninao ange harivo. Saingy tsy mety ny ranomasy fa nijohy foana raha vao mieritreritra azy tokandrery ihany. Sady amin'izay naratra saika amin'ny maty koa. Ny fitsarana nefa mbola eo ihany koa. Ka nahoana moa tsy ho latsaka ny ranomasoko? Toy na fo. Vaka ny saiko. Ay, lany fanambola velona la. Aoka sika ary neny hivavaka tsy mitsahatra ho azy a. Andriamanitra tsy manara marina. Misaotra anaka. Fa dia ahery tokoa noho izany fankahirizana ataonao izany. Dia
dia andeha ho any amin'ny distrika ihany izany sika. Tsy maintsy ka, satria izay no afaniko. So sanatria ho vonoina ho faty izy. Tsy mino an'izany ary neny aho. Ho velona ny datako satria ho afaka izy noho ny tenin'i Jesoa tamiko. Ahoana hoe rivo? Ho afaka izy ho aho. Fa ahoana? Izay no novoko alina. Ary ndao amin'izay ary sika fa somba misy vaovao tonga ny mga lehibe any distrika e. Tondron'olitra. Tantara nosoratany Raja Jean-Rivo. Novelomin'ny Nofy, Solofy José, Christophe Rabearimanana, Ulika ary Zoma Mirina. Niaraka tamin'ny Saoly. Nandray feo Noely. Nandrindra ara teknika Onja. Nanatontosa Solofy José.